Natao tamin'ity androany ity kosa tetsy amin'ny foibe ny Telma tetsy Alarby ny fanolorana ny loka ho an'ireo telo tsara vitana tao anatiny ilay lalao tambolany karakarain'ny Telma nandritra ny hetsika salon de l'auto. Fanadihadinary. Irasoa Arvony Marie Odette no tsara vitana nahazo ny loka goavana dia ny fiara izany tamin'ny lalao tambolany arahana tamin'ny Telma nandritry ny hetsika salon de l'auto no karakarain'ny GECAM na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar ny fahatelo hatramin'ny fahaeniny volana oktobra lasa teo teny amin'ny CCI Vato. No tanterana ny tolakandro teo teny amin'ny foibe toeran'ny Telma Alarby ny fanolorana ny loka ka ny polo no nosafidian'i Marie Odette tamin'ireo fiara sivy. Ny SMS analefako izany tokoa ray ihany dia ray ihany napidirina tao ary natonga ny safidianana ny fiara moa zareo. Ohatrany io izany no hita fa hoe tsara dia ahitana tesaka Madagasikara koa. Fa ilay ankamaroany ohatrany sarotra izany mbola afarana ny ampitany kesy izany raha sembasemba ilay izy. Faly dia faly tokoa ny fokona eny fa izany nahazo an'ilay fiara izany. Dia nisaotra an'Andriamanitra lehibe aho tao aorianan'Andrianesako an'izay hoe nahazo loka fiara izany za dia tena tsy hitako intsony ny aneoko ny hafaliako fa dia mivavaka tamin'Andriamanitra izany nataoko hoe sitraponao izay Andriamanitra dia tanteraka. Mpampianatra any amin'ny CEG Antsahalava moa ity tsara vitana ny batany loka goavana ity. Mpampianatra amin'ny CEG Antsahalava ny vadiko dia talehan'ny CEG Antsahalava mananjanaka telo ray lahy dia ray vavy samy mianatra ety Apatsy izy Menadazokiny ary mianatra ny amin'ny lyseana Ambohimandrofo ny zanako faravavy. Dia ny antony ampiasako ny fiara io izany fandrinay dia mba ataonay plaisir mba hitinay mandeha mamandry fianakaviana mba havesivezy. Ny batany loka faharoa dia ny scooter izany i Raoelialala Nirina Soa Olga. I Ramanitry ny raisana no tsara vintana fahatelo ka nahazo tablette. Raha iverenana ny hetsika salon de l'auto no karakarain'ny GECAM izay notohanan'ny Telma ary niarahan'ny GECAM tamin'ny Total dia efa ombiazana tanteraka no azo amehezana izany. Tolotra samihafa sy fanentanana samihafa no narosiny Telma ho an'ireo mpitsidika nandritry ny hetsika raha tsy laza fa tsy ny tagipe izay ahafana mi-géocaliser na mahafantatra ny toerana misy ny fiara. Dian'izao dia efa mampanantena ny Telma sy ny GECAM fa hanolotra zava-baovao sy matianina ho an'ireo liana amin'ny teknôlôjia sy ny fiara ho an'ny andiany manaraka amin'ny salon de l'auto 12 sy 2 arivo.